fotoana tena iresahana sy anazavana ny saim-bahoaka am'izay zany zao tsy isy tsony eto amin'ity tany ity zany hoe niny zany na zany hoe misy milatsaka misy tsy milatsaka zany fa tsy maintsy ekeniny rehetra ny zavatra lehibe eto zany hoe avelany vahoaka malagasy hifidy zay olona tiany hitarika sy hitondra azy amin'ny fampandrosoana ka niny hita izay nitranga tamin'ny 2013 tsy verina tsony zany ary nanontany zany ianao teo fa mahalala ny zany teo izy iny rangahy iny monsieur Lamamra commissaire Lamamra efa namolavolana io niny izy tamin'ny voalohany nanontany azy ary nresaka manokana zay de hitatsika eo ny zavatra holazainy amin'ny manaraka satria zava-dehibe loatra eo amin'ny vahoaka malagasy ny alala marina hoe misy sakatsakana sa tsisy za aloha de mino sy matoky mba hisian'ny filaminana sy ny fandriam-palema ary indrindrindrindra ny stabilité eto amin'ity firenena malalatsika ity de tokony avela malalaka daholo izay afaka mirotsaka candidat amin'ny présidentielle ny taona 2024 nga Lamamra zany dia efa nanao teto Madagasikara nanara-maso ny fifidianana sy ny andraikitra mihitsy izy miaraka amin'ny SADC sy ny Union européenne sy ny Union africaine de indray izy eny niverina te Madagasikara de izy hono zany no nametrahana ny fatokisany zareo zany ary niona tamin'ireo ambassadeur sasany teto Madagasikara koa reo fireneny lehibe reo de samy milaza koa izy reo fa izay mba atoky azy tsara fa andeha araka izay tokony hiverana azy zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao de misy fanapahan-kevitra na lalàna na décret zay milatsaka tapoko avy any de mbola hodinina koa reny izay ny resahako hoe aoka tena mba hifanaraka tsara amin'ny zavatra atao tsy fifidianany ty anisan'ny zava-dehibe izy io raha ohatra ka io no sy lafaka na tsy voatandrina tsara hitanareo tsara reo fa misy ireo le fivondronana eo amin'ny Colbert betsaka ireo le toko politika mba nanatrika tany zay mba manana ny heviny hoe tokony mba atao misokatra tsara izy io fa izy atao valy braingina fotsiny anjary anahirana tena anahirana nefa zavatra de tapitsika hoe mizotra mpilaminana ary ho tanteraka somatsara ho crédible sy andraisan'ny rehetra anjara zany fifidianana ataontsika zany de faly mihitsy androany ena taminy ary vitatsika ny fampanantenana nataon'zareo Union africaine sy ny Union européenne tsy afenina fa tany Strasbourg tamin'ny nanapahana ny fanapahan-kevitra ny résolution zareo Union européenne iny misy dikany zany maheno vaovao avy aty Madagasikara izy mato manao an'ireny